rehefa vita ny toriteny dia makina mandritra ny minitra vitsy isika ahafahantsika mivavaka sy mitondra ny tenantsika ho anatrehan'ny tompo rehefa vita ny toriteny arak'izany. Amin'izao alahady pasika 2024 zao ry havana, mbola ao anatin'ny roa hevitra hoe velona ny tompo isika. Andeha filazantsara araka amin'ny Matio 7:20 andeha voalohany ka hatramin'ny fahafito andeha voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo azafady no io zany voalahatra ho vakiana dia ao anatin'izay no akatsika ny toriteny. Fa ny fitarihana aloha dia izao. Mizara telo zany ty Matio 7:20 ity, teny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo ahitana ireo vehivavy. Ireo vehivavy vavy fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ny andininy faha 1 ka hatramin'ny faha 10 indray dia ny lainky na eniny Sinédrio ditantsika teo zany ny amin'ny velona ny tompo, nisy nangalatra izy zareo. Ary ny farany dia ny andininy faha 11 ka hatramin'ny faha 20 io moa tsy vakiana tamintsika io fa tsara ny milaza zany nisy ty noleny Jesosy mba ahafahana mampihety ny filazantsara. Zay ny fizarana fahatelo amin'ity 7:20 ity, ny andininy faha 11 ka hatramin'ny faha 20. Noho ny fotoanantsika dia andao ry havana ny fizarana voalohany no jerentsika. Ao zany tsika ny tena mijery ny amin'ny hoe ireo vehivavy vavim-be ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Rehefa namaky ny soratra masina teo isika dia nahita teny miverimberina. Miverina intelo ilay hoe Galilia. Zay zany voalohany eo amin'ny andininy fahafito. Eo dia ny anjely no teny tamin'ny vehivavy hoe mandehana izy. Maka izy mandehana dia mbola misy tohany. Mandehana faingana. Ka lazao amin'ny mpianatra zany. Ny anjely no teny an'izany eo. Eo amin'ny andininy fahafolo indray dia Jesosy no mbola miteny amin'ireto vehivavy ohatrany teo aloha ihany koa hoe ahoana indray ny andininy fahafolo, asôvy maka izy. Asôvy maka ny Galilia indray zay ny rahalahy io hoy Jesosy tamin'ireo vehivavy eo. Ary ny andininy faha 11 sady farany dia hitantsika fa nandeha ny 12 lahy Jodasy efa tsy teo, dia nandeha ny 12 lahy nakany Galilia. Galilia dia any amin'ny faritra avaratra any Palestina izany. Izao resaka izao dia nanomboka taty atsimo, taty Jodia, satria tany manodidina Jesosy atsimo iny tany Jesosy no maty sy nalefa. Asaina mandeha any avaratra. Ohatra, eto Abidjan tantara no miseho, eto ny raha ndana faingana makany Torogo ny avaratra any. Ndana fa any no miona amin'ny tompo. Dia voalohany mety mba mahalasa sainantsika kosa hoe fa maninona ary no asaina makany Galilia any avaratra dia any. Nefa araka ny sahana amintsika teo mba eto amin'ity Jerosalema sy Jodia manodidina aty atsimo aty no milamina ny fiainana, aty ny tanàna lehibe, aty ny renivohitra, aty misy ny mahafinaritra rehetra. Araka ny voalaza voarakitra amin'ny filazantsara ny valiny mety azo aroso dia tahaka izao hoe maninona no nasehana nakany Galilia. Zay ny tenin'ny tompo voalohany raha vao nitsangana tamin'ny maty izy. Any aloha dia efa mampatsiahy ny tompo fa ho faty ary dia aloha azy ireo ho any Galilia zany. Fanampatsiahana zany tompo fa tsy voentiko no miteny an'izany. Fa tany Galilia zany no nanombohan'ny tompo ny fanontolo ary izy avaniko. Ary ezatonono fa nanolona tany izy tsy nino azy ary nandralahany azy dia tsy nino azy ihany koa. Faharoa mety hoe asaina makany Galilia koa dia tany nanaovan'ny tompo ny fahagagana voalohany. Dia nanovany ino le rano ho tonga divay zany. Tany koa no nanaovany an'le malaza be ao Matio 5, 9, 7, toriteny nataon'i Jesosy teny an-tendrombohitra zany.
ary anisan'ny mampalaza faritra avaratra any ko zany na hoe taona ny on Jesoa ny fiovan-tany zay. Ary nahazahoany ihany koa Simeonany tamin'ireo mpianany voalohany zany de toerana manontantara eo amin'ny lafin'ny androan'ny famonjena sy ny ministeran'i Jesosy Kristy ny faritra ny avaratra iny zany. Nefa na izany azo de karazany tsy tian'ny olona ary fanaovana ahoana zany nareve avy any Galily de ohatran'ny hoe olona le tena tambanivohitra be tseniny zany rehefa jerena koa tamin'izany fotoana zany tsy malaza akory ny Jerosalema sy ny Jodea aty atsimo zany. De hitantsika nefa hoy zao tsy mivakina teo le 19 hatramin'ny 20 fa ataony ny baiko hitoriana ny filazantsara manerana izao tontolo zao zany. Ary rehefa nilatsaka amin'ny fanahy de niainga le baiko niainga tany Samaria, tany avaratra, tany Galily, fa ny fiainga ny fitoriana filazantsara tena le mouvement mihitsy de niainga teo Jerosalema taty atsimo indray rehefa nilatsaka amin'ny fanahy masina tsara Maria anak'izany. Tamin'izany fotoana zany koa de tsara ny milaza amintsika fa na eo aza zany tanàna heverina ho tsy aninona ny fomba fiteny de eo ihany koa zany ireo fomba fisainana sy fanao tamin'izany ao amin'ny lalàna Mosesy de tsy manan-kely ho vavolombelona ny vehivavy zay ary miaina ny voakan'Andriamanitra zany kanefa hitatsika eto fa de ny vehivavy no niaonan'i Jesosy voalohany ary de nandray ny vaovao mahafaly zany fa velona le tokony maty 3 andro lasa ny vehivavy nandray an'izay voalohany. Ary mahagaga raha mamana-poana de jereo ny Korinthianina voalohany toko 1:10 andiny 5 sy 6 fa misy ny lisy reuniona tamin'ny tompo tamin'izy nitsangana tamin'ny maty eo amin'ny Korinthianina voalohany toko 1:10 andiny 5 hatramin'ny 1 Paul no mitantara fa tsy nisoratany tao mihitsy zany vehivavy zany, tena tsy nisoratany tao zany. Raha jerentsika aloha zany zay roa zay hoe misy ny tanàna zay heverinao tsy malaza akory sy tsy de ihany, ary misy ny olona zay tsy noheverina akory hoe manandanja amin'ny fisiny ary tsy azo ekena amin'ny fijona vavolombelony de ny vehivavy zany. Nefa zany no fidiny tao voalohany raha vao velona izy nitsangana tamin'ny maty. Jesosy ry havana tsy manavaka toerana, Jesosy ry havana tsy manavaka olona rehefa nitsangana tamin'ny maty izy ary mahatoky sy mino an'ireny nametrahany andraikitra ireny. Izay ry havana tamin'ny vory tao fivoren'ny vehivavy tamin'ny sabotsy 2 teo de miresaka hoe ny sampana tsy maintsy velona eo amin'ny fiangonana protestanta de reto 3 reto, na any an-tanàna lehibe na any ambanivohitra na aiza n'aiza raha any Madagasikara de reto ny sampana tsy maintsy velona reto 3 reto. Voalohany sekolelady, faharoa ny sampana vehivavy, ary fahatelo ny sampana tanora misy ny atobokira zany. Ary zay mazava-dehibe hitatsika amin'ny fiainan'ny fiangonana fisin'ireo anankitelo reo zany. Atsika moa tsy efitra teto ny sampana sekolelady mbola azafady, sampana tanora kristianina mbola ho atsangatsika indray fa mivavaka tsika fa velona ny tompo de mbola velona zany. Inona ny tinambara ao anatin'izany isika zao na manahoana sika afatry ny pasitra zany, isika zao na inona itsika na inona tsy haitsika na malaza na tsy malaza na manahoana vavolombelon'ny fitsanganan'ny tena maty tsika androany, vavolombelon'ny Jesosy velona tsika androany. De mbola resahana rehefa aveo indray fa misy nihiraka sy ny andanantsika any Galily, mandehany makany Galily. Io ny resahana amintsika toy ary zao, io ny resahana amintsika. Ahoana moa ry havana no azo amintsika ny heritreritra ny amin'izany hoe tenin'ny tompo eto teniny voalohany eto amin'ny andininy 7 mandehana faingana ry havana. Rehefa maniraka tokoa Jesosy de jerentsika daholo ny amin'ny filazantsara
fa tsisy zany hoe ahoana ny fiteny malagasy ofisialy ve sa fiteny ao anaty tenitsika avy eo ny medameda sa tsy fiteny zany moa sa dorororo ny tena izy am'izao tsy fantatro fa rehefa ny tompony maniraka zany de tsy midorororo zay zany le izy ndana ary ndana faingana vavomben'ny fisanganany tena maty sika vavomben'ny Jesosy velona sika atao faingana zay anyrahany tomponao mbola velontsika velona miaraka amin'ny Jesosy zany afatra lehibe ao anatin'izao pasika zao zany faharoa koa zany miala eo Jerosalema makany Galilea io de napetrehitra zay Jesosy fa maninona koa ary azonao atao eto any amin'ny fionany vitanao zany fa maninona mbola sena makany Jesosy zany mitakady tao anatin'izy hoe iny tokoa ry havana isika reto de manana ny zone de confort tsika isika zay zany izy ary samy tiantsika daholo mipetraka amin'ny tany mandroso izy mba tsy tia mipetraka any amin'izany New York City zany savy andeha ary anaty ala pygme ary Congo ary tsy safidy an'izany koa fa ka hivelona amin'ny ravin-kazo ilay sisa fa mba ary sur le monde mba mandeha amin'ny Savoy mba mandeha amin'ny tsy fantatro daholo fa misy zany ho antsika hoe elao aloha Jerosalema makany Galilea zay zany elao fa misy aminao reo tsy ahitanao tompo ny fiainanao isan'andro ny toetranao ny fahazaranao sy ny mombanao mela ao Jerosalema mandany makany Galilea anenetsy de maninona loatra ary indrindra rehefa tena diniana koa de zay mihitsy zany izy alahady andro voalohany amin'ny herinandro tanganan'ny tompo mandehana miala tao trano makany am-piangonana zay koa zany le Galilea mandehana miala eo amin'ny fandriny fa tsy jery telefony na sisisa eo fa hoe mba hanao grasy matinika tany Galilea zao satria velona ny tompo ary zay ny andrahany atseko faingana angana ary tena aingana izany mission andrahany tompo antsika izany ry havako mahafaly ny mieritreritra voza hoe taon'ny indianiny baika teo filazantsara tena kambandana andafitra ny liturjia ny Daniela toko fahenina ny dino ny fahafito amby roapolo zay ahitantsika ny Dariusa na ny mebaiko indrindra ny andininy fahafito amby roapolo hoe ho an'ny lohampiren'ny fokom-pirenena sy ny firenena samihafa fiteny rehetra izay rehetra monina ambonin'ny tany de nomeny baiko hoe manto ny Andriamanitra Daniela inona ny dikan'izany tsika makany Galilea tsika andeha ho an'ny Galilea tsy hanao excursion na hitsangatsangana na hanao pique-nique fa tena zay mihitsy zany iaona amin'ny Jesosy ary anavaofanora tena indray amin'ny fanompona azy ary angataka kokoa finoana velona satria zava-dehibe hitantsika teo vakina ny andininy fahafito amby folo tamin'ny Timothée toko fahavalo amby roapolo teny fa mbola nisy neny ny anany na de ireo mpiaraka ndraiky amby folo lary io tena izy marina veto sa tsy izy ty tena velona marina fangatahana finoana koa hofanana finoana velona miantony andanantsika ny Galilea de ny fiangonana izany ary ny Galilea atsika akaikenao de nivavaka sy ny soratra masina asa tonono zany fa velona ny tompo ary velona ianao farany amin'izay resaka Galilea sy ny fandanana an'izay de zao ny andro alahady no nitsanganan'ny tompo tamin'ny maty satria andro voalohany amin'ny herinandro hoy ny soratra masina izany andro alahady izany io no rendez-vous na fotoana nomen'ny tompo ny mpanaradia azy hoe any Galilea alahady io zany ary zay no natonga antsika ny sabata kristianina de tsy mitovy amin'ny sabata andro fahafito de ny sabotsy zany fa ny sabata kristianina midika ny sabata de fitsaharana fialan-tsasatra repos ny sabatatsika dia ny andro voalohany amin'ny herinandro na ny alahady zany ny izany amin'izao fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty zao ny sabatatsika koa de tokony lanitsika afanona ny tompo amin'ny fankalazana sy fanomezam-boninahitra azy zay no atao any Galilea ary zay no ataontsika ty amin'ny fiangonana ry havana velona atao velona ianao velona tsika rehetra ho any Galilea fontsika arak'izany ry havana ny faharoa kosa indray dia inona ireo teny manandanja
hitantsika ato amin'ity soratra masina ity. Misy roro teny manan-danja ao zany. Tenitenin'ny anjely eo amin'ny andinin'ny 15 ary ny tenin'i Jesosy ao amin'ny andinin'ny 10 amin'ireo vehivavy ireo ihany. Dia inona zany? Aza matahotra. Teotsika niresaka fa izay lehilahy tony hafahafa tsy manome lanja ny vehivavy amin'ny tahaka izany. Fa dia milaza ny anjely ary mbola nanamafy Jesosy manomboka izao aza matahotra ny mijory vavolombelon'i Jesosy le nitsangana tamin'ny maty. Manan-kery izay niaona tamin'i Jesosy rehetra. Manan-kery anambara ny filazantsara ny fiteny sy ny fietsiny izay niaona amin'ny Jesosy rehetra. Ary izay nahatonga antsika ny teny teo voaomby miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fidintsika dia tokony Jesosy no miseho amin'ny fiainantsika tsirairay. Tsy mila manonona akory tsika hoe Jesosy. Tsy mila manonona akory tsika hoe tianao Jesosy. Fa asehoe amin'ny fiteninao sy ny fihetsika sy ny ataonao rehetra ary aza matahotra izay velona osa manomboka aminareo vehivavy sy isika rehetra aza matahotra manomboka izao. Fa vavolombelon'ny fitsanganan'ny tena maty isika. Vavolombelon'i Jesosy velona isika. Asehoe amin'ny fiainanao isan'andro zany. Aza matahotra. Ary aza matahotra koa ny amin'ny zava-misy amin'izao fiainana izao. Aza matahotra ahoana ny rapisoka. Aza matahotra ny ahoana ny afaka herintaona. Aza matahotra ny manao ny zato tongolo izao ihany na inona rehetra. Aza matahotra. Fa Andriamanitra velona dia Jesosy Kristy ilay miteny amintsika hoe aza matahotra. Izy ny mamaha ny olana samihafa sy izay rehetra mety hampanirana anao ny amin'ny ho avy rehetra. Voambolana faharoa lehibe tokoa ry havana dia ny eo amin'ny andinin'ny 16 ilay fiarabana. Inona ilay fiarabana eto amin'ny andinin'ny 16 eto? Io izy io ahoana? Finaritra. Zava-dehibe koa zany ao anatin'izao Pasika izao. Ny fiarabana teo amin'ny jiosy dia fiadanana. Fiadanana ho anao Shalom Aleika na Shalom Alerem. Zay zany ny fiarabana teo amin'ny jiosy. Fa eto Jesosy dia tsy nampiasa an'izay fa dia nampiasa an'ilay hoe finaritra. Fiarabana Grika indray io a. Ny Grika zany dia hoe finaritra ianao. Finaritra ianareo. Zay hitantsika ato amin'ny soratra masina izany. Fa maninona no nahatonga an'i Jesosy niteny an'izany ary eto? Zao a. Ny famaofao ary hitantsika voalaza ny soratra masina teo ny tahotra sy ny fifaliana tao anatin'ny reto vehivavy reto fa niaona tamin'i Jesosy ary zareo voalohany. Fa izao koa anefa tena zava-dehibe ny tenenin'ny Tompo hoe finaritra ianareo. Satria fahasoavana izao fiaonana amin'ny Tompo velona izao. Niza zany niaona tamin'i Jesosy. Na tamin'ny fomba ahoana na tamin'ny fomba ahoana dia tokony olofara mandrakarivo zany. Finaritra mandrakarivo zany. Na ahoana ny niaonanao amin'i Jesosy, na tao anaty aretina, na tao anaty ino, tao anaty fitsapana, na tamin'ny fiainana milamina, na inona. Tokony olona finaritra zany. Ary miramira zany. Tsy miketroketro zany. Tsy manino fa tena finaritra zany. Mamirapiratra eo amin'ny fiainana zany. Faharoa, zava-dehibe koa ity fiaonana Pasika. Zay andro voalohany amin'ny herinandro ity ka itenena ny Tompo hoe finaritra. Satria ny andro Pasika dia andro fifaliana ho antsika kristianina ry havana. Andro fifaliana satria velona ny Andriamanitra ivavahantsika. Ny Andriamanitra nataony ny olona eto ambonin'ny tany rehetra dia tsy mbola nitsangana tamin'ny maty ry havana. Maty ary no tao am-pasana tao daholo. Ary ny sasany ary dia mahita amin'ny fasana hoe ny fasana Jesosy ao izy. Fa tsy ny andro Pasika dia andro fifaliana. Andro fifaliana satria velona ny Tompo. Ary dia izany fifaliana izany dia fifaliana lehibe maharitra eo amin'ny fiainantsika. Satria nahoana? Zay rehetra mino ny Tompo koa dia ho finaritra mandrakizay satria hitsangana amin'ny maty koa izy tahaka an'i Jesosy izany. Riavao, ity fifaliantsika amin'ny andro Pasika ity dia manambara zany asehoe amin'ny fiainantsika fa velona Jesosy
Ary zany fahavelomany zany de tsy hisarasarana fa tena misy fitsanganany tena maina. Ary de anisan'ny andova izany tsika de jereo le apokalypsy vakina tamintsika teo le avany. Lay apokalypsy toko faharoa fanindiny fahafolo sy raika ambin'ny folo de miteny amintsika zany fa ireo le faly io fa mitsangana amin'ny maty ny tompo aminy ary natokasika tsy mivadika tamin'izao fiainana izao de mahazo inona mahazo satroboninahitra hitantsika eo zany ary aveo koa maninona andininy faraika ambin'ny folo farany zany hitantsika eo koa zany fa dia tsy ho simba amin'ny fahafatesana faharoa tena fifaliana zany mahafaly zany tsy ho faty ny olombelona de maty indray mandeha io zany zay velona de maty fa izao zay misy mahatoky ary nanompo an'i Jesosy maty de tsy maty faharoa io fa mbola mitsangana amin'ny maty ry avy noho izany fifaliana lehibe zany fifaliana amin'ny toetra ho azy ho anao zany de efa matotra amin'ny aza matahotra teo Tesalonianina voalohany toko fahadimy Paoly de miteny mifaliana mandraka fifaliana finaritra zara ho amin'ny hafa koa zany fifaliana zany rehefa miala eto ianao fa niona tamin'i Jesosy velona ary de faly fa andova koa ny fitsanganany tena maty ry havany fahaveloman'i Jesosy zany de mitondra antsika zovavolombelona indrindra andeha ho any Galilea ny fahaveloman'ny Tompo koa de mitondra antsika rehetra mba aneo zany fifaliana zany amin'ny endriky ny fitondrana filazantsara amin'ny fiteny sy fihetsika amin'ny rehetra amin'ny nivelany sy zay rehetra fanerasera amintsika ry hafa afatry ny Tompo ho aminao ho amiko ary aveo de mandehana amin'ny Galilea mandehana miona amin'ny Tompo any. Amen.